Ampifaliana tompo-kilasy tompovavy no mbola iara-banantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Onair TV ho amin'ity alarobia alina ity. Alarobia moa izay anisany nanana ny tantarany teto amin'ny tantaran'ny firenena malagasy satria dia namoaka ny voka-pifidianana ofisialy ny teo anivo ny fitsaranavo momba ny alalam-panorenana araka ny nanarantsika azy tamin'ny fampahalalam-baovao teo. Manonja indrindra dia nanasa vahiny sika ao anatin'izao fandarana Onair magazine izao, vahiny manokana izay mpitondra fivavahana kanefa ny manana ihany koa ny faneokeviny manoloana ny raharaham-pirenena sy ny Miresaka politika. Pasteur Benjamina izay Filoha mpanorina ny Fiangonana FMFOI. Miarabanao Pasteur Benjamina, tonga soa eto amin'ny Onair TV. Miarabany Gasikara sy ny mpijery rehetra ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Tompo izay toetra amin'ny olona rehetra eto Madagasikara. Arak'izany resadresaka zany dia afantatra aloha zany hatreto fa mizotra makany amin'ny fihodinana faharoa ny firenena malagasy iray manontolo raha iny fifidianana filoham-pirenena iny no resantsika araka ny voka-pifidianana ofisialy navoaka zany io maraina io izay nina no anomboantsika ny dindinika Pasteur satria ianareo ihany koa zany ankoatrany mampitondra fiangonana anareo dia anisany naneo hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena afantatritsika ihany koa zany teo fa nisy mpitondra fivavahana ny latsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary tsy tafita moa tao anatin'izay fihodinana faharoa zay saingy anisany tena adevitra mandeha am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe miroso makany amin'ny fihodinana faharoatsika. Manahoana aloha ny fahitanareo an'izay valim-pifidianana zay navoaka ny ACC zay? Misaotra an'Andriamanitra lehibe zay navitatsika ny dingana voalohany nga namoa ny mpitsara ambony ny valin'ny fifidianana isaorana ireo mpitsara ireo. Faharoa, arabaina ny malagasy navita ny fifidianana iny tao anatin'ny filaminana ny voan'ny etaetany tsirairay avy ary fahatelo lehibe dia izay Gasikara dia nahazo antso avy amin'Andriamanitra asa efa-bolana na 5 volana mialoha hoe mivavaha ianareo ho an'ny firenenareo sy ny mpitondra anareo mazava ho azy ny vahoaka ary de nivavaka faly zay rehefa tonga le datin'ilay fifidianana hoe 7 novembre andro alarobia sady voalohambolana andro masina eo anatrehan'Andriamanitra iny. Misy dikany ihany koa zany le andro eo aminareo zany. Andriamanitra ny tompon'ny andro fa tsy zay. Isaky ny voalohany isaky ny voaloham-bolana sy sabato izy de ho avy ny nofo rehetra ekoako amiko de tamin'iny zay ny fadianana rehefa avy nanao ny adidy tamin'ny fifidianana de samy mivavaka ny olona, samy mivavaka ho an'ny firenena ary dia nisy fiadanana be zany tao am-ponay hoe ho mpandresy Madagasikara amin'ity fifidianana ity hivoaka ambonahitra dia isaorana ny tompo fa dia lamina fijeriny ay azy mivaovao mivoaka sy de nisy hoe inona kory fa mamaly vavaka ny tompo. Ny fijeriny vokatra fifidianana de azo lazaina hoe tsara koa satria mitondra iny apaisement lamina ny sainy gasy hiditra amin'ilay fifidianana faharoa, fidirana faharoa. Misaotra ny mpitsara ambony namoaka an'ireny ary mbola miantso ny vahoaka koa izay hivavaka ho tony hiatrika an'io fidirana faharoa io. Resaka larobia anao teo Pasteur tamin'le 7 novembre androany koa larobia namoana an'izy mety misy dikany aminareo ihany koa ve zay andro alarobia zay zany? Ny andro alarobia mitovy amin'ny andro rehetra fa rehefa voalohambolana le izy azonao rehefa voalohambolana na mety talata io mety larobia mety lahady mety sabotsy azonao fa ny alarobia ny moa an'zareo zay no navitany an'le izy. Amin'ny lafiny raiky olo mety misy fampianarana mivoaka mantsy tany asa folo taona lasa zay hoe tsy maty zoma masina zany Jesosy fa alarobia azonao maty alarobia kay am'zareo nampianatra maty alarobia tsy tafiditra amin'ny deuxième tour le olona nampianatra an'le hoe maty alarobia Jesosy zany hoe lasa seho anankiray hafa zany am'zareo le alarobia fa aminay kosa zany de andro anankiray hiasana azonao ny androany ary de niazakazana ny fitsarana nataon'ny
mpitsara ambony resaka hafa misy moa zany no resantsika ihany aveo pasteur fa ny anisan'ny tena manitikitika zany afantaranao pasteur Benjamina FMFOI dia misy resaka mandefa hoe ianao dia nafantatra meloa ny voka-pifidianana sy mety voka ny fifidianana filoham-pirenena eto ianao zany efa manana karazana faminaniana ve sa ny latsahan'ny fanahy masina sa ina ny lazantsika anazy marina ve aloha zay fa ianao efa nafantatra meloa aniny voka-pifidianana ofisialy zay navoka ny asise iny satria zany ny resaka mandeha pasteur Benjamina nefa nafantatra meloa resaka mandeha ngamba zany fa ny pasteur ny mpandrara-pivavahana amin'ny ankapobeny indrindra fa ny pasteur dia mila manana fiainam-bavaka firaisana amin'Andriamanitra zay niantso azy ho pasteur zay zao de manana an'izany mihitsy ao ny vavaka ao ny fampianarana ao ny fifadikanana anamasinana tena satria vao antso amin'ilay ministera ara-panahy izahay ka ao anatin'iny ny fandraisana amin'Andriamanitra tsy to mba hahafahana mahafantatra ny rapitso sy ny rafakapitso na ny ororotany na ny cyclone na ny alahelo na ny fifaliana eo amin'ny tanàna ilaina mihitsy zany ilain'ny firenena io vavaka io pasteur mivavaka io mitady an'io ny olona rehefa misy fahoriana de ny pasteur ny mopera ny diadavin'ny olona fa ny tena diadavin'ny olona de le pasteur manana fiainam-panahy le entitra amin'ny filazantsara tahaka ny mpitsara entitra eo anatrihan'ny lalàna dia zany no anjara asanay raha ty ahy ianareo izy de fahany ny ondroko dia ao anatin'ny toroteny ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny asan'ny fanamasina araka ny lazainao teo mampanankarena ny fivavahana kristianina raha vo tsy ao fanamasina sy fiainam-bavaka io de institution anakireo anatin'ny firenena ny fiangonana miditra amin'ny sivy mirava amin'ny 120 azonao fa rehefa ao io dia fiadanako navelako anareo izy ny tompo za angataka amiray ary izy anome anareo mpananatra tsy amela anareo kamboty eo aminareo mandrakariva mila n'zany ny firenena mila olona mila pasteur mila apôstôly manana an'zany itemporisehany zao courant mandalo eto amin'ny tany sy ny fanjakany zao tsy hiditra lalina hoe za sady pasteur an jesosy ny pasteur mpanao politika ka menonao mantsy zany pasteur Benjamina ohatry misible olona anankiray ianao zany ka tonga de vataniko zany le resaka ianao miresaka hoe pasteur de tokony manao an'izao tokony zao nisy pasteur teo kandida filoham-pirenena ohatrany hoe tonga de any ny saiko zany manana olana ny pasteur Mayolina ngamy pasteur Benjamina ohatra azafady ny pasteur no atongavany tenin'ny tompo hoe aza manompo tompo roa ianareo aizany misy olona nompo tompo roa izy ray ho halany ray ho tiany azonao raha vao antso pasteur ianao de miala ho azy le fitiavana n'izao tontolo zao mipetraka ho azy le fitiavana ny filazantsara sy le ino ty izy ny ondrin'Andriamanitra ozy ianao hoe manana nisy kandida niakatra teo lahatra teo de hoe manana problème tsy manana problème amin'ny pasteur nlazainateo za efa nyteny azy tamin'ny 2013 tsy izy io diso lala amin'io nao azonao 15 septembre 1995 izy no miteny voalohany hoe président 2013 za tsy nalala an'le conférence de presse nataony tao Antaninarenina le 16 avy naheny feo de tamin'le 16 septembre 95 any no niteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany faminaniana hoe pasteur ho lasa président de république zany satria inany antony tsy ho am'izany ny antson'Andriamanitra ny olona raha pasteur izy tsy am'izany fa mety nanonofy angamba izy de nampidiriny tao ny anaran'Andriamanitra tonga le 2013 tsy lasa tsy tonga le tsy tanteraka le antso vasoka be osy izy ny olona de avy eo ndray mbola hoe aika izy 2013 fa 2018 Andriamanitra mihitsy nanendreny le izy fa zany diskoty io ary le Andriamanitra nanendry azy 1,, le izy vasoka be nge baiboly am'zany ary zany isan'ny atongavanay ty hoe tsy namany zany zay satria fa nisy naparitaka zay tanatin'ny propagande hoe ny fiangonana madinika rehetra de miaraka amin'ny tsy nanelikana efy tsy manaraka an'ireny
ka ny tiako tenena masy ianao ao anatina FMFOI na tianao aloha na tsy tianao de fiangonana zandriny nareo ny antony zany rafitra mihitsy ny napetraka teo hoe misy ny fiangonandehibe zany de ireo anatin'ny FFKM reo nareo fiangonana zandriny de mandeha le resaka zany hoe ny fiangonana zandriny eto amin'ny tany sy ny firenena manohana anitsy soatrotr' zay zany le antony mahatonga an'le izy azo porofony amin'ny taremarika ny fitsarana ambony any ela izy ray faingo no azony ny mpivavaka amy tany mpivavaka ampytaona ao amin'ny fiangonana zandriny efa maro ohatra ny fasitra ny masina na ho anaryreo tsy mifidy azy azonao dika zany izy ny mieritreritra hoe hifidy azy reo zao mivokany fantatry ny fiangonana rehetra tsy mipivavaka tsotra rehetra fa revongadry ty atao mpaster ty ary tsy avy amin'Andriamanitra matoa iny ny valitaratasiny iny ny valitaratasiny ary zay gasikara de tsy leobavo tsy namoaka ninina ntsony nanomboka tamin'ny 2013 naka ty alao andeny raharaha azonao alao izy asa amin'zay asa amin'ny miara-zay Andriamanitra eo ary tsy niresaka ny mihitsy zay raha tsy fa hoe vita voaka ny fanambarany ny mpitsara ambony hoe tily izy androany zany mivoaka de lazainay hoe mpandainga le paster io mpaminany sandoka mpanambotsy olona fitahany nandritry ny 10 taona ny olona lasany daholo ny karazana rehetrarehetra de zao izy tratra fa na olona tao amin'ny ary tsy mifidy azy mba ho tsindrina tsara mihitsy ndrao misy manana fijery hafahafa fa tsy avy amin'Andriamanitra mpamina ny sandoka ny anaran'Andriamanitra ny teneniny hoe Andriamanitra mihitsy ny teny am'le 2018 fa tsy 2013 fa zany diskoty ianao zany marary fo zany ianao na malahelo zany amin'ny maha hoe mpitondra fivavahana anao zany tamin'ny zavatra nataony ve zany sa hoe ny antony manko zany tiako jerena zany satria ianao hitako masika mpamaminy sandoka ozy ianao nareo saminareo mpitondra fivavahana ihany mantsy io samy milazy io ary ho resantsika mihitsy rehefa avy eo ty fiangonana zandra ty manakambara be dehibe mihitsy ny tena koa rahalahy Benjamina rehefa miteny de le zavatra teneniny ahitsy za tsy manao sarisary firenena ane io fa tsy fiangonanao ary ao ny olona anatin'ny firenena ato anaty ambony ty Madagasikara ty daholo ny karazan'olona rehetra ary ny tetezinao ny firenena atrany amin'ny fokon'olona any ambany any fa ianao no président 2018 tsy tanteraka ary 2013 tsy tanteraka 2018 aza ozy ny tompo raha misy maminany ka tsy tanteraka ozy de tsy avy amiko zany aza matahotra azy azonao efa tabadabako izy tamin'ny 2013 azonao talohany 2013 efa tsaiky anao fasafasa tany fianaratsoa tsy tonga izy tao amin'ny Sofia TV tao amin'ny M3 TV tany Mahajanga tsy tonga izy asa izay taizak'olo anankiray tsy tonga izy matahotra ana la olo iny mpaminany sandoka rehefa sy tanteraka ka ianao zany miteny hoe pasteur tsy tokony anao politika ianao nefa an'izao pasteur miresaka politika ary misy amin'ny raharaham-pirenena satria tsy voa zao nahitana zany pasteur Benjamina zany miresaka ny raharaham-pirenena fa hita foana zany ianao ka ianao koa anisan'ny vo zany ao anatin'le satria ianao zao pasteur fa miresaka raharaham-pirenena hitanao pasteur Benjamina tsy miditra amin'ny raharaham-pirenena azonao tsy afaka hiteny hoe ny ministra salamy zao manao an'izao satria tsy fantako ny asany azonao tsy ao anatin'ny plate-bande ny asan'ny ministra miasan'ny le président parti anankiray tsy ao anatin'ny plate-bandeko sana ny pasteur manana plate-bande tsara mazava be iny ny azaka zany eo miara-miazaka azy ko akaikiny eo angamba ny asa lehibe na toko politika ary général amin'ny tafika ao koa ny cardinal fa samy manana plate-bandeny izay no mahatonga any miteny hoe ohatra ny tady anitsaka ny plate-bande tsika zany fivavahana 2018 faminaniana zany de tonga de milaza zay misakisanao fa tsisy idiranao na de aty aminay inona zany io ataonao io zany tsy fanoikevitra politika ve zao zavatra ataonao zao zany fanitsina fisaina fanambarana apetraka amin'ny olona hoe mpaminany sandoka io olona io ary izy moa tsy mahafantatra nyty pasteur lesantsika ty izany tsy malala an'io na aiza raisa na hoaizanao de izy io ary ohatrany mahafaly an'le rangaha le laza mamboninahitra hoe sandoka izy tsy menatra n'zany izy ka maninona raha ohatra hoe ianao manao ny asanao de izy koa manao zay ataony any de tsy mifampiditra le fiainana samy manao ny asa ny asako zany zao de zao hoe lazao amin'ny oloko ny fahatsony sy ny fahotany tsofy ny anjomara mitsoka n'izay aho hoe ny apokalipsy de apokalipsy ihany fa ny apokalipsy tsy mitondra faminaniana sandoka
azonao ny filazantsara any fa tsy mitondra any amin'ny famotahan'olona ary ny lalàna de lalàna ainy anatin'ny baiboly fa tsy mitondra fanabotriana olona ary raha tsy samyteny ny olona ohatra misy pastera tsy samyteny azy namany zany azonao za zany de davy mitsangana eto amin'laza hoe tsy namany zany ahako ary milaza marina fa tsy avy amin'Andriamanitra io mpaminany io paster io i kandida na président io 1,, ny notiny ya somary virina kely tsika amin'ny raha politika moa satria iny momba anazy ho hitantsika ihany toy any fa bon iny ny voka-pividianana navoaka ny ACC manahoana ny fahitanao anazy hitondra fitoniana ve zany voka-pividianana navoaka ny ACC zany mety amin'ny malagasy ve io fidinana faharoa io fahafantarako azy mitondra fitoniana le izy ny seul zany zao no jerena amin'ilay fidirana fao tamin'ny alahady alohan'ny le 7 de niresadresaka azafady tamin'ny 7 janvier 2018 niresadresaka tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny palais de sport de nasehoko tamin'ny zareo teo nisy lakile netiko raha resaka président de république aho de aty amin'ny apôstôly ny fanalahidy aty ny lakile na izy na izy raha teo ahitany sy afantatra ny hoaviny amin'ny président de manana anty lakile ty fa tongava azonao avy eo tao anatin'ilay fanazavana tamin'ny alahady alohan'le fividianana de nandefa salamzao aho hoe mangataka aminareo kandida anankiroa zay mety 1, 2 mba tsy tona ny pombanareo amin'ny ady anareo fa raha iady anareo de nareo roalahy miakatra eo ambony ringa de eo nareo miady de jerenay fa tsy ny olona azabedina tsony fa leo an'izany ny mpanao politika tena mahay tsy mitondra ny olona iady amin'ny olona anankiray tsy makasitraka korotana zany nareo tsy makasitraka ary ambany fisainana ny mpanao politika mitona olona iady amin'ny olony olona anankiray mpanao politika fa matoa ianao miditra am'izany toerana lehibe zany de ao anatin'ny lohanao ny mafy tsara ny programanao ny mafy tsara fa azabedina ny olona azonao fa ny olona miady eo tsy mananteneninina aminao fa ianareo roalahy mihitsy ny miady mbony ringa de zay vo manodidina efa leo an'ireny ady tamin'ireny angeny olona leo azonao misy mitondra maramila ary io ny isan'ny problème ny Madagasikara io tsy manana vahaolana am'ty mihitsy ny mitondra fanjakana inona ny tiako lazaina ary zany ny heviny fantrana nanomboka tamin'ny 13 mai 72 rehefa tsy hitany président tompoky latsiranana ntsony zay atao de namoaka teny izy hoe tsakitsaky zato arivo tire tatatatata maty ny zanaka gasy Raiamandreny baiko pression politique le izy mandraky tiany androany mbola tsy voaonitry ny manampahalalana sy manampahaizana iny ray avy eo colonel Ratsimandrava tifiro firy zay ny décision nanome baiko hoe tofiry ny olona tsy afaka io misy rantanany Madagasikara ary zay miakatra ny fitondrana tsisy mijery eny io ary zay ny teneniko hoe ho anareo zay anao 2e tour azam-piadina ny olona fefa mbola miteny ny raha tao amin'ny 13 mai mbola miteny politika mitondra fivavahana ve nefa tsy mba manana andraikitra ihany koa itaizan'izay olo-pirenena zay mitondra fivavahana ny mpanao politika ny fiangonana ohatra ny fiangonako na fiangonana madinika tsy makany ny mpanao politika tsy mivavaka aty aminay reny tsy afaka manao an'izany izy reo tratra n'le toro teny eo bebaka atao batisy reny makaty aminay manolo tenao amin'ny batisy reny de milaza mihitsy izy hoe alolo Pasteur Benjamina manaraka satria any amin'ny fiangonana sasany izy malalaka be io ary mitondra rakitra be amina million izy mangina ny mpanjara-pivavahana ao fa aty amin'ny Pasteur Benjamina tonga de mibeba ianao ny mandehabe moa le resaka hoe secte zany ny fomba filazako hoe fiangonana zandriny zay ngam aloha nitenenako azy tsy tafiditra zany nareo anatin'ity le resaka hoe mandeha migrevy sy ny tariny ty nareo tsy manao an'izany zany tsy migrevy tsy ame feo anay zay hitifira ny olona io namanay anankiray tsy possible
ny olona ao aminao ve voafianao fa tena tsy andeha grevy marina tamin'ny 2009 na 2002 na tena bloc zay maha hoe mpianatra raha ty ay ianareo dia fany ondroko voko filazany tsara ny eo aminay miasa manangana trano zany nataon'ny olona ao aminay fa hoe lahatra anao politika tsy manao zany izy de manao hoana ny fiainam-pirenena zany rehefa tsy handray andraikitra ny tsy ny olona rehetra no io ngetanao le resaka tonga le anankiray lany ministra izy na lasa président mana tena fiaraha-miasa aminareo ary vahoaka inona ny azony vahoaka atao hiara-iasa aminao inona fialana bala fotsiny zany fijeriko azy fa tokony hoe raiso rangany adidinao fa hano zay ataovy ny lalana amboariny ny sekoly karakarany ty ohatran'izay fa le teny hoe de manantena fiaraha-miasa amin'ny vahoaka aho inona aninona azonao jereo vo nge misy grevy eto fampitifitra ny pirala tsangana ny komity fampihavanana mpanjara-pivavahana no komity fampihavanana ny lehibe ny fiangonana zokony efatra fa maninona tsy miditra ao ny zandriny satria tsy nisy mpino tao amin'ny fiangonana zandriny tafiditra tao anatin'ilay korotana fa ofisier olona ambony eto amin'ny firenena mivavaka ao amin'ny fiangonana zokony de tsy maintsy izy efa hatramin'ny rahavavy no mandamina azy inona ny vokatra tezitra ny société civile fa tsisy vokatra tamin'zareo satria zay mampiavana ozy izy ny baiboly ny zanak'Andriamanitra de nesorina tamin'ny mpitondra fivavahana ny inty izy ny fampihavana-pirenena de ny soloina société civile fa tsy navita angary zareo sa efa mafiloha le mpino aminy ka de hoe coup d'état de tournement nareo zany mieritritra hoe tokony nampidirina tao anatin'le mpampiavana koa zany fiangonana zandrany zay ve ny tenenena zany raha za tsy manana olona ao zay tsy tafiditra ao anatin'ireny adiady sy grevy reny tsy miditra amin'ireny zay azonao fa mivavaka ao amin'ny firenena malahelo zay indraindray mahita amin'ny tele reny misy olo-mpanjakana tifitra n'le olo-mpanjakana reo fampitifitra nefa ny commune iray mpandray fanasany tompo miaraka amin'ny W diovinareo ny ety avelany ozy izy ny tompo rombaka ny eo anatinareo zao Madagasikara manana potentiel intellectuel goavana be tsy mety mandroso mihitsy tsy mety afaka amin'ny fahantrana nefa ianao hoe tsy mahatsapa hoe tompana andraikitra ihany koa ny fiangonana zandriny matoa tsy miditra ao anatin'izy fa mitaza-potsiny de rehefa misy fifandona de mametsiny zany ohatry ny ataonao io le fiangonana zandry zany a marina le teninao de anipazana rano maloto daholy any amin'le fiangonana zandriny eno ty tonga ny bailleur de fonds tondra milliard de milliard azonao any amin'ny manam-pahefana no mandray azy aiza le manam-pahefana io no mivavaka de rehefa misy détournement de jereny izy hoe aiza kay le détournement ty tao amin'ny anina ohatr' zao aiza izy mivavaka tsisy mivavaka ty amin'ny fiangonana zandriny zay laziko hoe zay miteny manao gafy any de fiangonana zandriny inona nidirana ny bailleur de fonds nga nisy name volan'ny fiangonana zandriny na nanaovana briky ray azy fa olona avy amin'ny fiangonana zokony daholo no gere an'ireny volo reny tafita amin'ny firenena zareo tsara tsy tafita zareo raiso ny andraikitra tokony hoe nakany aminareo zany le vola manahelo zany ohatra ny fiangonana zany fa tsisy financement misy fa lasa ny fiangonana lehibe foana ny lasan'ny fiangonana ndehibe ny financement tsy fantatro fa ny financement atao amin'ny firenena dia tsy mivavaka ny amin'ny fiangonana madinika miala ny voninahiny raha vao makaty izy raha vao makany fiangonana mivavaka be miala ny voninahiny io zao la jereny hoe ny fiangonana madinika manao ampafolo no mampahantra ny firenena azonao ka ho resaka kely satria eto Madagasikara aloha zany a na tianao pasteur na tsy tianao roborobo be ny fiangonana zandriny ary isaky ny elakelan-trano de misy an'io be de be le antokomponina ary reto amintsika angambany ataontsika hoe nisan'ny firenena faharoa na fahatelo aorianany any amin'ny fatra Amerika Latine iny zay tena be an'ity fiangonana zandriny ity a de eto amintsika ny tena betsaka indrindra zany hoe raha eto zany ny biby vavaka indrindra ny olana vao miresaka hoe fiangonana zandriny ao de ampafolo-karena foana ny ao an-tsaina aloha zany satria tsy mitady volo nareo zany zay le zavatra misy ny amin'ny fiangonana zandriny tena miasa ny olona ka mpivarotra izy tena ataony tsara mampianatra an'izany zay ihany azonao tsika tsy mindrana
fa ny herim-posy ny fahalalana afa le volan'le pino alainareo mpitondra fivavahana ty fiangonana zandriny zay tenako hoe nareo zao manao le ampafolo-karena ve ny FMFOI ohatra ny baiboly no milaza hoe manao fahafolo-karena andao ary jerena ny manao fahafolo-karena sy ny tsy manao ny fiangonana le manao zany 10% no ampafolony nahoana mantra ny olona nefa ny 90% any ananonany mijery azy manana 90% amin'ny vola 100 000 ianao 10 000 neny le zandriny zokony 90 000 nahoana mantra le fiangonana nahoana mantra le firenena na ara-tsaina na ara-panahy na ara-sport nahoana mantra nefa mihinana 90 mbola tokony mampitomboana indray zany le 10% landevitra ve sa ino 10 ozy ny tombo de 10 azonao de misy vokatra matonga mivelatra le fiangonana FMFOI ohatra zay zao fa 20% ny votoerana misy anay tao anatiny 20 taona ary efa manana pino hafa firenena zay misy toroteny amin'ny teny pirenena 5 ato anatinay any Allemagne any France amin'ny reto nosy créole mandidina atsika 10% nefa ny entinay miady azonao 10% le olona mandohan'le 10% manko pasteur tsy olana fa le vola mihitsy ny mampanahy avy eo satria ny akamaroanareo mpitondra fivavahana zandriny dia mandeha V8 mandeha 4x4 mivapalitavo ary le pasteur de tena hitanao tena manambola any ka lasa miazakazaka manao pasteur na fiangonana zandriny daholo na de tsy nanatra teolojia na sala am'zany ary zany le zavatra misy tsara misy fanorina eto lohantsika fanorina resaka fivavahana rehefa misy ny grevy de fantatra hoe mpivavaka avariny manohana an'ireo grevy reo dia ny ny fiangonana madinika grevy tsy nala izy de mivavaka ny fiangonana madinika tsy miditra amin'io izy natapakeo tandremo nefa ity vava miteny hoe fiangonana madinika tandremone fa misy fivavahana maro samihafa eto amitsika mijery tsara mifandeha ny ara-panahintsika ary atahorana satria reo mpivavahana reo manambola tsy toko tsy foroana na ny ampandrosoana ny taninarivo fotsiny azy tsy mila hoe angataka volany amin'ny banky reo fa tonga de afaka fotoana foy de miova tananarivo de alasainy mivavaka any aminy ianao azonao io zany mila jerena tsara hoe nahoana ny misy fivavahana midina lanja ny ara-panahy fa tsy ara-olona nahoana misy mahazo toerana tsara ara-panahy nahoana misy everina tokony tsy isy lasa misy ny silamo ny resahako n'zany azonao mandeana ianao miala tetananarivo ataontsika hoe miala eo akazobe de makanisany dego amin'ny RN4 sy RN6 de isao mosquée vaovao ny any atsimo isao mosquée vaovao de isao ny fivavahana raha misy fiangonana lehibe any akodaodany fa fiangonana anankitelo sa efatra ny fiangonana madinika no mitalonina andreo fiangonana mipotry reo zay tsy mitovy fivavahana amin'ny kristiana fiangonana madinika no miady am'ireny azonao manana tombony zany Madagasikara manana andreo fiangonana madinika izay mavitatra amin'ny fifadikanana mba ilamina ny firenena mafoy fotoana ivavaka sy andinika baiboly lozan'le hoe aminany de za ny président volan'le madinika reto fidianana vesisy izy ianao azonao fa ny fiangonana madinika ny contre-poids ara-panahy asy mivalinao le fantaniko maka izy ary le ampafolo-karena io zany maka izy vola io inge ny ampandrosoana ny fiangonany azonao fidianana tablio nanganana hôpitaly novana école azonao fa tsy hoanareo mpitondra fivavahana akory ianao mahasamylaza fa tsy hoanareo le izy akory tsy hoanay anao zany tsy mandray vola amin'iny ampafolo-karena io fa de hoan'ny fiangonana daholo karaha maniako azonao ny fandoavana ho an'iny mahatonga ny sainao hipetraka tsara jereo nge ny jiosy mandraky ty ny androany izy mbola firenena kely no taninarivo manao 10 izy tsy mety resin'ireo fikambanana firenena arabo manodidina izy ary amen'ny manana valeur be eo anivon'ny communauté internationale
manana inona ny tena voasary tsy manana petrôla akory izy tsy manana ny arenantsika akory nahita Tananarivo ary nefa jereo manana ny toerany eto anivony zao tontolo zao ary mpanao 10% mafy saina tsisy oatra zany zay tratra manao risoriso gadra tsisy resaka na jeneraly ianao na olona mivoaka vezany gadra de vonina foana reo tsy mety resin'ny arabo Ezipta ao avaratra akaikikaiky eo Syrie reny zany nivokatra le finoanan'Andriamanitra mandeha araka ny didiny entinareo fafolo-karena zay baiboly amin'ny Malaky toko fahatelo entinareo amin'ny trano firaketako noho izany aza de misy exemple hitantsika zany ny Arabia Saodita koa manome koa ny olona azonao de jereo mifiroborobony nefa ny Arabia Saodita manao an'izao de afaka tonga aty tsika manan-karena be asa raha hitanao ny ala ny Atsinanana ny ala miala ao Manjakandrina ianao de ohatran'ny ty tanan'ny pasteur ty ny be ankehitriny nefa taloha de milaza hoe olany ve ny ala n'Atsinanana nakaiza daholy izany name autorisation anapaka an'ireo ala reo raha de daviny zay tsy olona mivavaka ao amin'ny fiangonana zandriny fa tsy fantatro ny vavahany potika hatrany tonga ao Brickaville ianao tsy tatsony iny aiza le ala Pasteur Benjamina zany masamy laza fa ny fiangonana zandriny sy ny mpinao aminy dia tsy mbola nanapotika firenena mihitsy zany hatramin'izao ohatra tianao tenenina satria hatramina hala tapaka ary lazainao fa mbola tsy ny fiangonana zandriny koa nanao an'izany ny mpivarotra mpivarikazo maka autorisation any amin'ny ministeran'ny ala mahazo bojiny kely izy de soniaviny le izy raha 1 hectare ny autorisation 10 hectare ny tapaka fiangonana zany sa fiangonana sokiny manao an'izay potika aloha Madagasikara na fiangonana zandry na fiangonana sokiny ina zavatra tiako lazaina hoe ny firenena zany mila Andriamanitra ary nisy sambatan'olona mila Andriamanitra vao manao sapile fotsiny eo de fantatry mila Andriamanitra iny mitondra baiboly ianao mila Andriamanitra fa ny fahalalana sy ny tsy fahalalana ny fiangonana FMFOI zany de mampafantatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra azonao ary mampafantatra ny olona ny am'izay hain'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra atao am'le tokantrano jerenao tsara izay noho ny amafin'ny drala de manana programme zay amin'ny fampianarana mampianatra ny ankizy zay hoe classe du 4e nareo de manova BEPC dia raha 13 ans izy ny classe du 4e 14 ans izy miditra seconde mianatra mafy izy première indray izy manao bac 15 ans izy na 16 ans afaka bac 16 ans izy miditra première année 20 ans izy maîtrise en droit raha droit nataony 23 ans izy doctorat en droit 25 ans ny antony tsy manambola ny Raiamandreny anaovana année scolaire anankiroa fa année scolaire ray ihany de zay mahay eo aminay misy hoe service fitiavana mampianatra andreo fa misy dikany matona sy ny mpamorona anazy hoe asina 3e sy terminal fa nareo moa zany ty dinganonareo zany le izy ameo écolage zay ameo écolage ny cours ny 3e ny 4e leky izy de cours du soir nomena azy programme na BEPC azonao lasa seconde izy fotoana manaraka aveo ary tsy hoe gisitra fa lohany zany hoe zany service fitiavana service social fifanampiana fa ny fifidianana iverina am'le fifidianana tsika satria mivoaka amin'ny fifidianana mivoaka amin'ny valiny manambara etony izahay fa sady misaotra an'Andriamanitra misaotra ny mpitsara ary resy lahatra zay ny amin'ny valim-pifidianana ofisialy mampety ny sainy malagasy reo anao 2e tour reo zany no angatahana iambavaka zay tondrany totonam-bavaka mba tsy ady ka hanao redivision an'zay zavatra tsy nety teo aloha nareo tsy manoana kandida tsy manoana kandida zay mifidy zay fa tsy maneo apahabe maso ny fanoananay hoe andrakotonarabe fa mivavaka zay hoe sy fahendrena tompo
podika ny firenenay tomany ny olona sara-panambadiana tsy misoratra ny ankizy 5 taona de efa tsy hitany Raiamandreny aiza eo ampelantananao no avinay vavaka zay tomany an-dranomaso. Anisan'ny fantaniana ihany koa zany manararaotra ny fahitananao Pasteur Benjamina ny aminareo Fiangonana Zandriny hoe lasa manararaotra ny fahantrany lay vahoaka malagasy ianareo. Ohatra hoe ianao zay tsy manambola tongava ty aminay fa miracle mon ami ohatra de manambola na tongava ty aminay ararotinareo zany le fahantrany le vahoaka malagasy de lasa mitotototo makany aminareo zany ary raha ny fanadidina atao zany de firenena mahanitra ny be Fiangonana Zandriny indrindra. Raha ny fanadidina zany ataontsika ianao ve resy lahatra an'izay hoe manararaotra ny fahantrany vahoakanareo mba ahafahanareo misitona ny mpino ao anatinareo. Fiangonana Zandriny nge tsy isy atsasany fiangonana dehibe aizareo be manitra azonao Fiangonana Zandriny saingy tsy manambola anaovana école ohatra dia any amin'ny efitrano na ao amin'ny salon no entina lekizy anao koro. Vitsy ny Fiangonana Zandriny manana école hoe collège privé azonao fa ny collège privé ara-pivavahana anjoko ny daholy ary mahazo fond avy any amin'ny fanjakana azonao fa ny Fiangonana Zandriny tsisy an'izany tsy mahazo an'izany zay ka tsy tokony hijana eo amin'ny fitezana ara-panary fe zany nareo fa tsy mety amin'ny resaka social sala amin'izany ny fanabeazana. Fantatrao fa be dehibe amin'ny fiangonany zanaky ny malagasy tsy manana écolage mijoro ianao eo amin'ny fahavadiny école privé anankiray rehefa tonga ny 31 premier 2 3 hitakina ny écolage de jereo ny ankizy nisan'ny ankizy mivoaka tsy nanana écolage ny mamany. Ary manina indray raha ohatra ka le ampafolo-karenanareo ary no anovanareo an'izay fa tsy mitady vola hafa ntsony na salamizany ohatra mety hevitra mety zany azonao satria efa mandray mety hevitra mety zany ohatra zao raha manana école zao zay de mandoa écolage ny ankizy ny charge rehetrarehetra ataontsika hoe misy 2 millions miditra eo voalohany karaha mampiasa de misy écolage misy 10% mandoa 5 etrany io e jereo tsara fa firenena malaina manao etra ny olona ao aminy de mantra fa firenena mandoa etra ny olona ao aminy manan-karena de zay mba te hanan-karena lay 10% iny anamboarana école anankiray azonao de miamortira ny écolage ny ankizy raha 25 000 de maka subvention kely zay ao anatin'le izy hoe 15 000 sisa amenazy fa misy 10 000 ty afaka amenona ny écolage de angatahany izy tsy maintsy manao effort ho afaka examen raha CEPE na BEPC na bac na licence na maîtrise azonao mbola manohana mpianatra ny maîtrise zay zana-bahoaka ny tonga ao maîtrise nentina mbavaka sy nampianarana manontany amin'izay izy hoe inona no ataoko Raiamandreny raha droit privé sa public de manoro zay ty atao inona no ataoko na vita mivoaka avy any a votovorona azonao maîtrise firy taona sy 21 ans 22 ans inona no ataoko ny soan'ny filière ivoahany ireny zany de manana anjara tahaka ny olona rehetra fa saingy ny volany tsy ampy manampy zay any amin'ny école gratuit ny koro azonao tsy manao koro ohatran'le cours du soir ary fa gratuit eritreritra an'izany tsy hoe fitiavam-boly zany fa fitiavanamana ary zavatra tokony ataon'ny fanjakana azonao maka safiry ohatran'izay nge na maka émeraude salam zay nge ny commune anankiray de mavita koro any scolaire anankiray amin'ny olona 200 amin'ny ankizy AKBBC ao an-tanànany 200 vidiny zay yak fa afaka azony ataony nefa nzany satria misy rafitra angeto hoe ministère ny fanabeazana ataony any ohatra nohatr'izany satria le olantsika eto zany lay fiangonana lasa mandray an-tanana ny sosialn'lay vahoaka fa tsy mitaiza tsy mijanona eo amin'ny resaka ara-panahtsony zany ilaina mihitsy satria hita zany hatramin'izay ny tarazon'lay tsy fampin'ny fiofanana sy ny fahalalana azonao de lasa eta mavesatra ho amin'ny fanjakana tsy fampin'izay amin'ny taranany eta mavesatra ta 1960 nge tsika numéro 3 teto Afrika na sport io na fahalalana kitana daholo nge nivoaka avy any Frantsa avy any Saint-Cyr maramila
doctorat sy ny professeur kitana daholy manaiky ny Sénégaly manaiky ny Marocain toraka saloha ny Algérienne nahoana 30 taona teoriana tsika angisitra inona ny zavatra tsy nity teo fiangonana madinika ve fiangonana vaventy ve asa azonao misy vo zany le moral ka ity président vaovao ty zany tokony hijery an'izay hoe inona no atao azonao raha manana fasahiny izy de mety avita zavatra aingana de aingana ao anatin'ny 3 na 4 taona ya somary vatika kely pasteur ahoana ny hevitrao ianao anatin'ny fiangonana zandriny mahakasika n'ireo pasteur na mpitondra fivavahana amin'ireny fiangonana zandriny reny be de be mihitsy zany tazanao tary amin'ny sehatra hafa izy tary amin'ny sehatra hafa tamtampoka teo lasa pasteur tamtampoka teo pasteur zany hoe any amin'ny fiangonana zandriny zany ny olona rehetra afaka pasteur vetivety eo daholy ary misy ary tsy fatapatatrao avany dia manangana antoko mpivavahana ary bidibe mihitsy n'le karazany eto misy ianao zao ohatra ve mba nandalo an'izany hoe fianarana manokana momba ny teolojia ny fampianarana ohatr'zany fa ahoana ny hevitrao zany amin'ity lasa pasteur daholy ty ny olona rehetrarehetra za zao na ny asako talohan'ny anosambebaka de nanana cabaret ako teo Antananarena kavô ambaniko kaléidoscope neonkilana olon'ny alina ako azonao fakalala daholy ny tompotompony kavô etsetraetsetra taoany no voantsony tompo converti zany de ina zavatra nitranga de nandeha de nianatra baiboly autodidacte tamin'ny voalohany de jerena tsy ampy le izy de misy olona miresaka de ianona taty oriana voantso pasteur tsy diplôma ny mena fa finoana fahadianina 2 andro sy 2 alina rehefa mavita an'izay vao hosorana pasteur iza manosotra anao pasteur am'izany fantary hoe iza satria nytiako tenena mantsy ny fiangonandehibe zao ohatra misy rafitra ohatra ny katolika ohatra miainga avany Roma ohatrohatr'zany zany inonao tsara le izy niresaka tany amin'ny zany fantaniana zany zavatra nitranga tamin'ny mpianatra Jesosy iza na mpianatra anareo Petera azonao ny olony Jesosy zay lazaiko eo zay mafy mahay baiboly izy fa tsy makatra pasteur izy raha tsy mifady anina andro sy alina 2 andro sy 2 alina vity zay verina misakafo kely izy calculena tsara avoy le devoly re avoy devoly malemy io tondra fahalemena io rehefa natao tsy kaneratsy ny any ny olona io de olona en forme kanefa malemy izy ndana sy trano azonao tsisy teolojia azonao alahatra amin'ny demoniaka fa vavaka sy ny finoana mitsangana le malemy iny malemy mitsangana iny misy olona 50 orinana iny dadafara finato sinsisy tonga de converti daholy hoe misy Andriamanitra misy Andriamanitra vao lasa manangana fiangonana ianao satria nanaiky le fianakaviana de mitatra mitatra fiangonana satria fiangonana zandriny olona 30 ny voalohany ao anaty salle de classe no faina rehefa kelikely mafeno cathédrale rehefa kelikely mafeno collégium rehefa kelikely collégium faharoa mivavaka daholy reo tsy manana accès amin'ny volam-panjakana reo tsy manana accès an'izany reo tsy manana accès amin'ny décision police reo ary reo ary mbola tratra ny pression samihafa azonao hoe mametraka kely ianao vao afaka mivaritra eto azonao taka ny olona rehetrarehetra mivoaka zany andrasany mivoaka le pasteur avy mifadianina 21 jours sady 21 nuit eritrereto am'izany azonao inona no alahatra ao am'izany diplôma inona no mena an'izany ary iza no itsara azy azonao tsangana izy avy eo verina tsara ny nofony tazona selulana 30 olona izy zay marary miditra eo sitrana daholy tsy meno tsy mandany volany amin'ny farmasia tsony ekonomia ho azy ny vidina fanafody rehefa mandalo amin'ny fiangonana misy an'ny pasteur Benjamina ianao ekonomia ho azy za zany raha mavita an'izay mifady anina 2 andro 2 alina ohatranao zay mety ho lasa pasteur ihany koa zany le fanotaniko zany hoe ny olona rehetra lasa pasteur tamtampoka teo daholy rehefa ty resaka fiangonana zany tsy alova hoe pasteur izy toy zay makorelona azonao
tanao re makorela be deabe reny tsisy mivavaka aty amin'ny fiangonana madinika mampalahelo satria tsy tafiditra ao anatin'lay lasa fitadiavam-bola le fiangonana eto amintsika am'izao zany mahafinaritra hitany gasikara mahafinaritra hoe misy lanjam-bola omenao amin'ny omen'ny olona anay hoe manam-bola reo a manam-bola de misy lanjam-bola omenan'ny fonctionnaire satria milaza ministra hoe tena tsy manam-bola malagasy izany tokony ilaza hoe manam-bola sy tsy manam-bola fa maninona anao ny asa ataoka milaza amin'ny firenena fa mahandritsika fanakaiza amin'ny vola azonao ary raha mangataka tonga ty amin'ny fiangonana madinika de ohatsy izy ny fiangonana madinika hoe izay tompoko de tsy manam-bola fa masotsokona no atao lasa na vita fiangonana aloha mahita azo manana fiangonana mba feno voninahitra toy zay tsy manana azonao za zao taloha tsy nanana fiangonana any Kalamanjana ny mampivavaka tangoriny eo le olona de mitoroteny de manatona ny olona za marary jereo misy azaka tsonika tsy mety mijanona pataloko miraikitra aveany metratana mihina anao tantana maina eo ihany de maina azonao manaraka le olona tsara hoe manaraka anazy tsara tsy manaraka izy tsara azonao ny pastera mametra tanana amin'ny marary ny tena de davin'ny olona na ny amin'ny hôpitaly aza mba de davy pastera fametratana iny zany fidimboly iny aveo satria tsy maintsy mametraka kely ho amin'ny pastera karakara i pastera ona pastera mba fantatrao fa misy fomba fiteny any amin'ny fiarahamonina any hoe raha te anakarena de manova pastera raha te anam-bola manova pastera satria pastera etoana zao rehetrarehetra zao a de lasa fialokalofana ho an'ny tsy nahita tao sy ny chômage sy ny tariny zany sisa le fanaovana pastera ry amin'ny fiangonana zandriny fialokalofany lany sy lany tsisy atao ry chômage lany filière bachelier tsy manana filière idirana ny akatso torangano anao any amin'ny école théologique mba lidy anankiray ao anatiny any de père en fils azonao lany session izy tsisy mety aminy mifraude izy tany amin'ny terminal azonao vide bac izy aiza izy mandeha ao anatin'ny théologie université théologie 3 ans après izy licencié 5 ans après izy maîtrise logé izy véhiculé dirama pay amin'ny fiangonana ka iny mba nandany fotoana maro fa le ohatrany ny angatana azy am'izay rehefa aveo tena volany ny angatana azy am'izay rehefa aveo hoe araka ny filazany tsara de mpianatry Jesosy de manasitrany ty ary misy marary sekta manao an'izany ozy tsy manao an'izany tsika azonao de ozy le olona pastera tsy manao ve tsika dresy tsika tsy sekta fa fiangonana dehibe kenao ny pastera mpianatry Jesosy mandehany anao any fa tsisy an'izany tsony aty aiza le maîtrise tsy anain'le rahalahy etsy le sendra nandalo ka nahita azy marary sy tsy mihinan-kanina ary mahay ohatran'ny tolakatsaka maninona ianao marary tsisy fanafody tonga tany amin'ny dokotera tsisy marary ny analyse milaza fa normal nefa za miaina isan-kalina de ozy izy le pastera kely misy namely anao tao ie za efa tari mikarakara tena tsy misy ndao ary tsika ivavaka etsy amin'ny arabe etsy naran'i Jesosy sitrany izy azonao le nametra tanana taminy tsy logé tsy nourri tsy véhiculé fa olona senana tombotra mahantra sakafo nohanindrariva de davindrariva le olona tonga teo aminy mahantra nroahan'lay maîtrise en théologie manana teny français teny anglisy ny pastera ny fiangonana madinika tsy logé karataka izy azonao ko mametra tanana maray izy ka sitrany de meny olona vola ty tompoko atao fanatitra any zany ny velomana fa zay tsy miteny hoe mahantra zay fa ampy anay fahasoavan'ny tompo ary misy fitombona raha olona ray ny FMFOI zao 20% ny fitoerana era Madagasikara dialecte folo ny tenenanay na 20 eo rehefa tonga any bara zay de dialecte bara ny resahana tonga any any Seychelles dialecte créole teny créole any Allemagne teny Allemagne any Angleterre teny Angleterre anglais any Canada teny canadiana ny angeta amin'ny tsy misy azonao bon azo lazaina hoe tsy miankin-doha tsony zay ary
mampianatra ny olona ny baiboly fa tsy mampianatra ny olona anao politika. Raha te anao politika anao afaka manao midira te hiditra toko politika andana misy lananao any fa fiangonana vierge azonao hoe virgine dimy endry na virgine dimy adala zay mifiangonana tsy afaka misy olona nompotompo rozy fa tsy maintsy hoalany ny ray ary tiany ny ray. Pasteur Benjamina 10 minitra sisa ny ananantsika araka ny toromarika ny teknisiana mialohany tena marana angambany sy amitinana zay resatresak'izay mba fanontaniana mety hatrany amin'ny firy ihany zany ny mpino ao anatin'izay FMFOI zay raha ohatra amin'ny statistika kely ny resantsika misy azy io daholo hoe manerana amin'ny faritra rehetra. Misy hatrany ambany vohatra kely ihany hatrany anatin'ny tanibariny maro voareny any aloatra any vagatra misy faritra aloha mbola vitsivitsy zay eo amin'ny ataontsika hoe mikasikasika any amin'ny 25 000 30 000 any izahay manirana ny tany. Ya amarana ny fotoantsika pasteur mena minitra vitsy tena vitsy sisy ianao vita ny fifidianana sotra n'Andriamanitra tsika voalahatra ny olona anao fidirana fago fa ny tiana itenenina de zao hoe tsy manana anjara amin'ny ara-politika ilatsaka fifidianana zany ny pasteur ary tsy makasitraka an'izany faminaniana sandoka zany izahay ary tsy ao anatin' zany ndrao lazainareo ray arina fa tsisy fiarah-miasa amin'ny pasteur zay mpaminany sandoka indro maty ozy ny mpaminany joda indro maty reny olo reny le olo io efa maty tamin'ny 2013 faminaniny maty ny tamin'ny 2018 azapitika ty ny malotonareo fa mangataka amin'ny tompo kosa izahay mba ho fantatry ny tompo zay madio am-po amaly ny antsony na zany na tsy zany ary de manana fotoana foana zay isan'andro mivavaka ho an'ny firenena azotsika jerijerena hoe manahoana to miena ny ady eto Madagasikara to mifankatỳ ny pirahalaady ohatrany tsy de mahazo olona tsony zay anao grevy azonao misy tokony mitsangana anao grevy olona vitsivitsy mijery azy eo efa misy anjara ara-panahy fandresen-dahatra tonga saina ny olona hoe ny grevy natao teto to tsy nitondra nininina andao zay ivavaka ka hoe ao mantsy anareo hoe ny fiangonana FMFOI de tahaka ny fiangonana rehetra voanty sady voafidy ary de mampianatra ny olona ny sokatra masina ary ny fahaiza-miaina mandritry ny fotoana rehetra andehanany amin'ity tany velo ity ary miezaka mafy ny eo amin'ny lafi ny ara-tsaina any amin'ny fianarana amin'ny asa amin'ny fiarahamonina ao amin'ny tokantrano ny fanambadiana saro-piaro amin'izany zahay ny fanambadiana ao aminay tsisy divorce fa mariage mipetsaka tsisy divorce ao tsy hoe tsisy problème fa tsisy divorce ka ny tiako lazaina de hoe apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao tahaka ny nataonay nandritry n'izay 2013 nakaty zay 30 taona fa 2013 ny resana sy 2018 lamokany le atody mivoaka tao potika ny fanantenan'ny olona azakivy vaky ny sambo mbola misy sambo fiaranoa azo nareo idirana sotra tompoko makasitraka ny pasteur Benjamina tsika izay filoha mpanorina ny fiangonana FMFOI nanaiky vahiny tao anatin'ity fandarana onary magazina ity soraka ihany koa ianao mpiaino sy mpijery any any tokantrano zay nanaraka ny fandarana tamin'ity alina ity andalina isika amin'izao fotoana zao mirary torimaso sambatra torimaso mamo ho antsika rehetra na izany azy anefa dia azadiny fa mbola misy ny oronina tsary ho atolotry ny fahita lavitra aoriana n'ity fandarana ity makasitraka tokolasy tokovavy